faly miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, lohan'ny fiangonana sady tompony zao fivorina izao. Matratra ity alahady ity izay amarana ny sampana SLKi sy SVKi tao amin'ny faritany ny Lasy izay nanomboka omaly izany. Misaotra indrindra antsika izay avy lavitra. Eny fanany avy any Toulouse aza dia lavitra ihany koa, nanao 20 kilometatra mahery. Ka dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika ane, azahoantsika mahatanteraka tsara ny antony nahatongavantsika eto, na ireo zay tonga omaly zany, na ireo zay tonga androany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny salamo 300 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ny andininy faefatra amby folo ary ny andininy fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo ny vakitsika. Raha manaraka ny soratra manjelatra tsika dia misy soratra hoe fanginana. Izany hoe misy tapany telo reo ka mifanginana dia mangina mandritry ny segondra maromaro isika. Tompo nandinika ianao ka fantatrao avokoa ny mombako, fantatrao na mipetraka na mitsangana, ela be mialoha efa tsy hidinao ny hevitro. Voadinikao na mamindra na miato ary tsy miafina aminao ny lalakaleha. Mideranao aho fa nataonao zava-mahatalanjona tokoa, zava-mahagaga ny asanao ary ekeko mihitsy zany. Andriamanitro, dinio aho ka fantaro ny foko, zao toetra aho ka fantaro eritreritra. Jereo raha miloso amin'ny lala mampidi-doza aho, dia tario izotra fisoton'Andriamanitra zay. Amen. Hira fahavalo. Yeah.
tolotrainao tokory Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina lay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay tomponaina ianao pary anay ary mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay misaotra anao dia misaotra anao zay fa fantatrao ny momba anay rehetra na ny tsara na ny ratsy ny fahafantaranao zany nefa tsy nentinao ny ampanga na nanary anay fa nirainao ny fanainao masina ary menao ny teninao mba hanitsinao anay hanavaozanao anay hanangananao anay ary ampijoroanao anay ho fitaovana mahomby eo am-pelatananao entinao manangana ny fiangonanao dia ilay fanehoanao ny fahazavanao sy ny fahamasinanao eto anivon'izao tontolo izao misaotra anao zay fifanataonao lehilahy sy vehivavy ka ao anatin'izany fahasamahafana izany dia nomenao fanomezam-pahasoavana manokana afaka ampiseho ny fahatsaran'ny fitondranao nefa koa dia nomenao fitiavana ary nampiraisinao tamin'ny alalan'ny fanainao mba hifanoana hifampitondra hatrany hatrany tsy hifampitsikera fa kosa aneo firaisana zay mahasoa sy manorina zavatra mahafiorina tsara dia rainay ianao no ny roa andro nomenao ny SLKi sy ny SVKi eto amin'ny faritany nandinika indrindra ny planinanao tianao tanterahana eo amin'ny mahavehivavy sy ny mahalehilahy ary dia rainay ianao satria ny lalana nosoritanao dia lalana tsara sady mahafiorina azo itokiana azo antoka satria ianao Andriamanitra mihitsy ny tomponantoka amin'izany ankehitriny ary raha mamarina ny feonanay izay miaraka koa amin'ireto namanay ireto dia mangataka aminao manatrehanay voninahitry ny anaranao zao fotoana izao ary ataovy mafiorina ty anatinay ny fahamarinanao andehananay amin'ny hitsiny ary indrindraindrindra hitorianay ilay fampihavanana lehibe nateraky ny fitiavana ny tanterahana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany no entinay manonona sy mametraka izany vavaka izany aminao ray zanaka fanay masina amen petraka isika eno ry havana ny sitrapon'Andriamanitra zay tiany ho renesitsika sy iainantsika ko amin'izany mangataka aminareo aho noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina misaintsaina mandinika ary manaikodinian'izany teny zany isika ataontsika ny hira zay efa voatondro ianao ry Jesosy nomba tonena tompony aina lame ainokavy akezay andra nefa navaozana kamba itovy toetsaina mena nefonay afana
amene asa zay omena ata. Ny mbola hivavaka isika. Tompo nandreny sitraponao zay, ary dia manatona anao araka ny hiranay, satria anao ny tompon'ny fiainanay. Avy aminao no anovozanay ny antom-pisinay, ary miaraka aminao ihany no ahafahanay manatanteraka izany antom-pisina izany, ka andraisanay aminao ny fahafenon'ny fiainana. Ndrisy anefa tompo, fa tsy tanteraka tamin'ny fanorenanay izay, tsy tanteraka tamin'ny fanarananao izay, tsy tanteraka tamin'ny fanatanterahana ny sitraponao izay. Hay sitrakao atolotra anao ny momba anay rehetra, izay niraisinay taminao tamin'ny fahasoavana lehibe, fotoana, fahaizana, hery, fizina, fananana, vola mankarena, sy ny sisa sy ny sisa. Avy aminao zany, ary na ny aina ivelomanay aza dia anao ny loharanony. Nefa tompo, tsy hainay ny nankasitraka anao tamin'izany, ary tsy hainay ny nanolotra zany ho anao mba hanatanteranao ny sitraponao eo amin'ny fotoananay, eo amin'ny fanananay, eo amin'ny fahaizanay, eo amin'izay anananay rehetra. Misaotra anao nefa fa tsy tonga iantsony marina ianao ny mpanota mba hibebaka. Misaotra anao fa na dia fantatra ao aza ny fahalemenay, tsy nentinao hitsaranay izany, fa entinao kosa navaozananay, hitondrananay amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Ankehitriny ary dia omeo ny herinao izay, ary avaozy ny sainay aty anatinay mba hitovy saina aminao tokoa, hanatanterahana ny asanao araka ny hiranay. Ka dia misaotra satria fantatray fa mahay mamela heloka sy manadio anay, tahaka ny fanadio ny volamena sy ny volafotsy amin'ny memy ianao. Koa dia rainay ianao, ankalazainay ianao miaraka ny Fiangonana. Rainay be famindram-po ny talao aminao zay mamela ny SLKi. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Riavana, fantatry ny tompo ny faniriana ao anatinao. Te hanompo marina tokoa. Te havokatra be eo amin'ny fanjakany. Te hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Zany nanosika anao hibebaka ary angataka famelana. Enoy ary ny tena nambaran'ny tompo, fefanavelany ny fahotanao, ary no avaoziny ny fonao sy ny fananao. Mitsangana isika.
ny tompony efa niantso mankanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatrentana za no anomenareo fitsarana fa zay manatona ho ny tompo tsy mba ho laviko ka dia izao no ambarany aminao zay nibebaka marina aza matahotra efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao za do izaho mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao koa dia ambara amin'ny finoana fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo amen. Tsy ainay ny angina ka tsy ankalaza ny avo maneno fetahina ka tsy mba namela olavo ka de rarira sy saotra no atolotrana sy fanay falilotra no entina miderana ny sainay tsy ampialala ny fatra ny fitiavanao ka raisore tompo malala ny fankasitranana ka de sy saotra no atolotrana sy fanay falilotra no entina miderana tsy ainay adinoina lay farany fitiavana raio fa mateno rarira sy saotra no atolotrana sy fanay falilotra no entina miderana ny sainay tsy ampialala ny fatra ny fitiavanao ka raisore tompo malala ny fankasitranana ka de rarira sy saotra no atolotrana sy fanay falilotra no entina miderana. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra petraka izy. Efa namela ny helitsika Andriamanitra noho ny fahasoavany, zao izy dia te hizara ny teniny amintsika ka ny fanadiovana ny fontsika no ahafahantsika mandray tsara izany teny izany mba ahazoantsika mivelona izany teny izany. Manao ny hira izay efa voatondro isika dia mangataka an'ireo tompona niraikitra no tendrena hitarika antsika mivavaka sy ny famakian-teny mba hiakatra ety.
Ny tenenao re tompo dia ranonaina soa zay malona kanifo mangetana toko jereny tany mbolena fa tena mila eo ho feno voa hoana atrameny ry ava-malala tonga eo amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra isika mialohan'izany anefa mbola hiara hivavaka isika. Andriamanitro misaotra anao zay satria nitany latinao ka tonga soamatsara eo amin'izao toerana izao. Eny misy aminay Andriamanitro ny lafo toerana ao koa ny akaiky nefa tsy nanakana anay zany tonga eto hiaraka aminao. Fisaorana lehibe no atolotray aminao Andriamanitro noho izany satria fantatray fa ny teninao ary ny teninao ihany no afaka manitsy sy mitantana amin'ny fiainanay ahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Koa dia omenao ny fanahy masina ireo hitondra izay ny teninao ary indrindra ny mpitandrina izay amakafaka izay ampita ny teny sy ny hafatra avy aminao izay zava-dehibe tokoa amin'ny fiainanay satria fantatrao ny fahalemenay ary fantatray tokoa fa ianao rery ihany Andriamanitro no afaka anitsy sy tatana ny fiainanay eo amin'izao fiainana izao. Koa dia mitenena tompo fa mihaino izay olonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irenay sangatanay izany. Amen. Ny teny ovakitsika dia hitanareo amin'ny Isaia toko fa 5 raisitsika eo amin'ny 9 ka hofaranana eo amin'ny 10 Isaia toko fa 10 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eto amin'ity tendrombohitra tsiona ity ny tompon'izao rehetra izao dia anao fanasana ho an'ny firenena rehetra, fanasana amin'ny hena matavy ombany divay niotrika ela dia hena matavy be sy fentroka ary divay niotrika ela sady voadio tsara. Eto izy no anafoana ny voalim-pisaonana izay nanarina ny vahoaka rehetra, anafoana ny lambam-pahoriana izay nandrakotra ny firenena rehetra. Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ho fafan'ny tompo andriananahary ny ranomaso amin'ny tava rehetra ary ho esoriny ny fahambaraka nahazo ny vahoakany manerana ny tany. Izany no nampanantenain'ny tompo. Amin'izany andro izany no ilazany hoe indro ny Andriamanitsika. Nanantena azy isika any ka novonjeny. Eny, izy no tompo nantenaintsika, koa mifalia sy miravo isika fa novonjeny, fa hipetraka amin'ity tendrombohitra ity ny tana mpiarovan'ny tompo. Amen. Mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny izay hita amin'ny Filipiana toko 4 2:12 ka hatramin'ny 20. Filipiana toko 4 2:12 ka hatramin'ny 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mahalala hetry aho ary mahalala hitombo, naiza
ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny hovoky sy honona aho ary anabe ny alahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy, kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka niantra ahy. Ary fantatrareo koa ry Filipianina fa tamin'ny andohan'ny fialazantsara rehefa niala tany Makedonia tsy nisy fiangonana nanandraha raha tamiko ny amin'ny fanomezana sy fandraisana afa-tsy anareo ihany, fa fony tany Tesalonika aza aho dia nampanatitra ho ahy indray mandeha amanandroa ianareo amonjy ahy. Nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany, fa mitady ny vokatra izay hitombo ho voninahitra aho. Fa manana ny zavatra rehetra aho sady manana ambiampy azy feno aho. Rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo dia anitra kasitrahana, fanatitra tian'Andriamanitra sady ankasitrahana. Fa Andriamanitra antanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ho an'Andriamanitra raintsika ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira mialono ny filazantsara. Dia ho faranantsika ny famakiana ny teny soatra masina, izany dia ho hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:10. Matio toko 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:10. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo amin'ny DM. Dia nampiasa fanoharana tamin'ny zareo indray Jesosy ka nyteny hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ity mpanjaka nanao fanasam-be noho ny fampakaram-badiny zanany lahy. Nitahirin'ity mpanjaka ireo mpiasany hiantsolona nasaina akao amin'ny fanasam-be ka tsy nety ho avy ireo. Dia mpiasa indray no nirahiny sady nataony hoe izao lazaina amin'ireo olona nasaina, indro ny sakafo efa voaomako, ny omboko sy ny bibina fa efa voavono ary ny zavatra rehetra efa vonona. Koa tongava amin'ny fanasam-be, kanjo tsy naon'ireo nasaina izany fa samy lasa nandeha izy rehetra, ny anankiray any amin'ny savoleny ary ny anankiray any amin'ny varotra karakarainy, ary ny sasany dia nisambotra ireo mpiasa ka nisetrasetra taminy sy namono azy. Tesitra kosa ilay mpanjaka ka nandeha miaramila andrinkana ireo mpamon'olona ireo sy andoro ny tanànany. Aroa izy tamin'ny mpiasany, efa voaomana ny fanasam-be saika ireo nasaina ny tsy mendrika, koa makanesa any amin'ny fiaonan-dalana, ary izay hitanareo dia sao avokoa ho aty amin'ny fanasam-be. Dia eran'ny arabe ireto mpiasa ka namory izay rehetra hitany, na ratsy fanahy na tsara fanahy, ary dia hipoka ny mpihinana iray trano nanaovana fanasam-be. Niditra kosa ny mpanjaka izany mpihinana, ary hitany teo ilay lehilahy anankiray tsy nanao akanjo fitondra tamin'ny fampakaram-bady, ka nilazany hoe ry sakaiza, ahoana ianao no tafiditra eto kanefa tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Fa tsy nahateny ilay olona. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ireo mpanompony, afa-tongotra matanany ilay io dia rio any amin'ny maizina ny velany, ka any izy nitomany sy hikitronify. Dia nofaranan'i Jesosy hoe efa maro ny voantso
fa vitsy no voafidy ray masonao manamasinany amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia rahantsika manonona ny fanekam-pinoana apôstôlika iraisantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana ny tany. Mino an'Andriamanitra raitsyto mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidana tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra raitsyto, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana marak'izay. Amen. Taontsika ny hira mialoha nitondrana ny afatra ao atsika. lehilahy kristiana sy ny sampana vehivavy kristiana eto amin'ny FPMA faritra atsimo ratsiny fa fiarabana moa dia efa vita teo ary miaraka amin'izany fiarabana izany koa ny aiahy manoloana reto vahoaka be reto anatrika reto zahay ny tenako moa any amin'ny stafo Clermont-Ferrand dia fantatsika fa raha isaiko dia reto reto fatelo reto isany dikan'izany dia mahavantany mahazatra ny mahita efa fantatra amin'ny anarany dolo reo rehetrareo ihany ndry manao ndry reto dia vahoaka be matsiaro sahirana ihany ny tena tsaroketo rehefa manatrika anareo a dia manatrika olo manakaja be ohatrany hoe olo manakaja any amin'ny ONU ny tena nefa tsy miomana natrika itehany amin'ny olona manakaja be dehibe ohatra zao ka ialatsiny sahady raha toa ka mikavivi eo amin'ny fanazavana ny ten'Andriamanitra satria mahazatra hoe aho dia ondry vitsy ondry be dehibe no eto ka izany no ialatsiny sahady nefa hoentsika amin'ny tompo ny zava-drehetra
manaraka zany raha nanontany a pasteur Élysée manitrasika n'ity fifanimpom-pivavahany ity dia nanontany izy hoe afaka mitoriteny ve anao pasteur avy hatrany koa le badolahy dia ie rehefa manatrika ity fotoana ity tsy vitany ie fotsiny satria olona raha ny finoana ny jerena anatrikefa sy fiainam-panahy avolenta antrakeleza zany na izany na dia tsy maintsy manambara ny avatra ny tompontsika hoy ny tenin'Andriamanitra ny teny mahazatra matsika manko hoe manake ny endry ihany no ahoana moa izy raha no anarina miteny amin'ny olon-kendry miteny amin'ny olona efa mahafantatra an'Andriamanitra efa lasa lavitra amin'ny finoana zay no atrehina koa mangataka aminareo sady araka ny teniko teo raha ohatra somary mikavivi dia mangataka nareo sady mba tsy anometsiny na dia azo atao tsara azy zany nanomana ty fotoany ity elaela nanontany pasteur Élysée inona no vakiteny vakinao dia mbola niteny ihany hoe zay nomeny perikopa ka eto rehefa namana ty dia rehefa nanomana azy zay nomeny perikopa rehefa naneneto dia to any amin'ny tsy alehana zany netreretinao zany raha fampianarana omaly dia ohatrany hoe any amin'ny tsy alehany loatra nizatra nomaniko amin'ny perikopa atsika mikasika ny fanasan-dehibe fanasana ny olona amin'ny fampakaram-badiny zany manaky ny mpanjaka izay raha vakina ny vakiteny tamin'io dia hoe tsy dia tena loatra hoe hafakely tsy oatra mifanomena tsy ny misaotra tsy taky ny mariazy le atrehantsika mariazy atrehantsika fiarapara no alefa fa nanotamo fiarapara fiatsona tsy mba tafiditra any amin'ny fiaraparatsika mihitsy ny sakafo tsy tafiditra ao hoe tonga avy nareo fa zao menu eto nefa tonga dia izay ny tenenina hena matavy efa masaka tsara ny atsika ny hors d'œuvre ny sambosa ny nema sy ny karazana ny aty hena matavy zany hoe voalaza melo ary tsy fantatsika ny menu raha tsy efa eo am-pitoerantsika zany tonga ianao satria nasaina dia faly tsy fantatrao zay sakafo ao na raha fitoto na voanjobory fa eto dia efa fantatra sady ny tiako hitarina kokoa amin'ity dia ny ainga amin'ny fampianarana no resitsika omaly mikasika ny filazan'ny pasteur Élysée ny zavatra andrasana amintsika amin'ny maha fiangonana atsika mazava tsara mihitsy fisika zany dia mambra anatin'ny fiangonana ary amin'ny mahamambra ny fiangonantsika zany dia manana adidy isika pasteur Élysée tsy niteny mihitsy ny adiditsika fa inona sika ao anatin'ny fiangonana inona sika ary zay no nitariny tao ary am'zambikoa no vao maraina io zany dia mialatsiny za hoe à côté de la plaque tamin'ny malty fa avy an'ny fampianarana nentin'ny pasteur Élysée omaly io ndray no nangatahako ny fanahy masina
hoe mba toroy lalana tompo mba hifanaraka amin'ny fampianarana ndraisina omaly ny zavatra ho teneniko. Fampianarana ary dia mametraka ny hoe inona no toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fanatanterahana, ny fanorenana, ny Fiangonana kristiana amin'ny akapobeany izay. Nolazainy tamin'izany fa miainga amin'ny atao hoe fiangonana. Ny fiangonana teneneto zany dia mikasika ny inona ny zavatra itsika iretoreto, mikasika zavatra tena ilaina ikatsahan'Andriamanitra, andrasan'Andriamanitra sy na horesitsika avy amin'Andriamanitra amin'ny fampianarana. Niainga tamin'ny ten'Andriamanitra maro izy omaly. Fa ny tsaroko sady tafita tafajanona atao amin'ny fieritreretako sy ny fitazonako azy marina dia hoe nondraisiny araka ny fanambaran'ny Paoly apôstôly ao amin'ny FATSAN na toko 7. Izay tsy voalazako iny daholo fa ny dikany résumé ny nandresako azy. Paoly apôstôly dia nilaza fa misy afatra fanambarana nataon'Andriamanitra taminy mikasika ny anatambaran'Andriamanitra ny firenena rehetra anakambanany azy amin'ny jiosy. Nahoana moa no atambatra miaraka amin'ny jiosy? Satria amin'io fanakambanan'io izay any aoriana any dia misy soa lehibe izay efa nomanin'Andriamanitra omena ny vahoakany. Soa lehibe efa nomanin'Andriamanitra omena ny vahoaka rehetra, ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao dia ny hitambatra ao iray na jiosy na gentilisa na firenena hafa ao amin'io fikambanana ray io ka ao amin'io fikambanana io no andraisany ilay soabe efa natokan'Andriamanitra ho azy. Zava-dehibe zany. Ohatra misy fampanantenana men'ny olona anankiray any amintsika moa zany mitranga amin'izao fotoana ny Madagasikara. Fampanantenana meko an'izao nareo anao tsika za mahay efa manandratra efa amin'io efa izay ny tohizana tongavinareo vidio fa hiadanareo mitohy. Fampanantenana zany dia samy miroboka etsy sy roa samy manana samy manao moa dia samy miezaka aty samy manana ny tandrifina azy. Andriamanitra dia manomana izany fahasambarana soa lehibe zany soa zany zavatra soa dia tsy zavatra ratsy, zavatra mikatsaka izany daholo tsika rehetra amin'ny fiainantsika. Inona ny mahafinaritra, inona ny mahasoa ny fianakaviako mba azahoako mba hampiadana ny fianakaviana. Zay zany ny katsahan'Andriamanitra nampitondrany amin'ny Paoly apôstôly izay soa lehibe zay. Ary inona moa zany soa lehibe izay atokan'Andriamanitra ho amin'ny vahoakany? Inona moa? Efa mahazatra tsika ary eo tsara eo. Zay foana ny toritsika isan'andro satria raha tsy mitony amin'izany ny fiangonana dia tsy hita izay mahafiangonana azy. Aleo ihany mitovy amin'ny fikambanana rehetrarehetra eny miaina amin'ny zavatra hita maso. Tsy inona zany fa fanomezatoky ny amin'ny fahazona ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay no azo andraisana ity soa lehibe natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany ity. Itsika zao malagasy sady frantsay indraindray.
za aloha anisan'izay fa mety tsy mba azo fidina ny Madagasikara asy nareo raha misy manana izay na za rery fa tia fahasoa an'Andriamanitra io za teo dia fisitrahana ny fiainana mandrakizay zava-miafina io raha nanomorona zao tontolo zao Andriamanitra ka hanorona ny fiangonana nefa niretsika maly zany nanomboka tamin'ny Adama sy Eva, nanomboka tamin'ny Arona, Mosesy sy ny manaraka. Efa izay ny fikasan'Andriamanitra fa saingy zava-miafina tamin'izao tontolo zao zany. Hatramin'ny momaly isika dia mahita fa izay ny fikasan'Andriamanitra zany efa nizaraina ho an'ny olon-drehetra raha ataony Andriamanitra ho an'ny olon-rehetra zany. Ary Paoly no nilaza ny tena fa voahiraka anambara izany. Nandre izany tsika omaly. Nandre izany tany amin'ny fiangonana naorony Paoly apôstôly. Hitatsika izany. Ireo epistily marona dia izany ihany no ambarany. Jesosy ny tenen'izany. Mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Ndikan'izany dia atambaro. Na firenena iza atambaro iray. Satria ao anatin'io fiangonana io, izay mo natao fiangonana, no azahoany isitrahany izany fiainana mandrakizay zany amin'ny alalan'i Jesosy, amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy. Eo zany tsika. Zay ny fikasan'Andriamanitra. Ary efa nirahan'i Jesosy tsika hanao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Ny voalohany, iraka voalohany tonga taty amin'ny jentilisa dia Paoly apôstôly. Fitaovana zany Paoly apôstôly ahatanterahany ny fikasan'Andriamanitra eo. Roa arivo taona mahera teo atsika dia mbola izany ihany ny afatra. Tamin'ny taona faha-80 tenena nahafatesan'i Jesosy zany tamin'ny taona faharoa na fahatelo na fahaefatra dia efa nilaza izy ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. 80 taona tateoriana dia nitoro Paoly apôstôly tia fahasoavan-dehibe atolotr'Andriamanitra ny vahoaka rehetra n'izao tontolo zao tia ka mitambatra ray eo amin'ny fiangonana izy dia azo zany soa lehibe zany. Teneniko teo ny soa. Tsika roa arivo taona teoriana dia mbola zany ihany mesazy. Tsy misy mesazy hafa. Afa-tsy izay afatry Paoly apôstôly zay fanatanterahana ny afatra ny baiky ny tompo ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Nanatanteraka Paoly apôstôly ny baiko. Isika koa tafiditra ao anatiny zany fiangonana tafiditra amin'izany hoe fanatanterahana amin'ny baiko zany. Natao hoe fiangonana dia isika reo. Noho izany ny afatra ny baiky ny tompo dia ho antsika tsirairay avy. Isika indray zany lasa messager an'ity fikasan'Andriamanitra ity. Messager tsy tompon'ny teny, tsy tompon'ny afatra, fa manambara ny afatra. Zany messager zany tsy tompon'ny teny manambara dikan'izany dia fitaovana isika. Fitaovana nataon'ny Andriamanitra tahaka amin'ny Paoly apôstôly sy Petera sy Jaona anaparitaka ny vaovao mafaly ho renin'ny olona rehetra mba hidirany ao anatin'io fiangonana io ka andraisany lesoa lehibe dia nidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izany. Fiteniko matetika ny hoe raha toa misy any amin'ny fiangonana zany, raha toa misy amintsika ka tsy mikatsaka izany fanjakan'ny lanitra zany ny atongavany ato amin'ny fiangonana dia leo ihany mitsangatsangana makany amin'ny plazy any amoron-dranomasina. Satria izay ihany ny atongatongavantsika ato anaty amin'ny fiangonana ankoatra ny zavatra mahafinaritra bonjour, manao bisou,
ato satria endrika anehoana ny fifaliana sy ny fifakahitana izany fifalian'ny olona mpinamana fa tsy izay ihany ny fikasan'Andriamanitra ny amiko ny aminao dia ny sitraka n'le soa lehibe natokany ho an'ny vahoakany rehetra ka raha tsy mikatsaka izay sika dia very andro ka izay mahiraka atsika izay no tiako asiana teny kely ny hiraka dia takan'ireny ero moa filazan'ireny hiraka mpitsakan'ireny laza hafatra hoe za hoe tsy tompony hiraka izy fa milaza hafatra itsika koa zany dia mpilaza hafatra mitory ny vaovao mafaly any amin'ny namatsika itsika eto moa fiangonana rehefa misy fiangonana dia efa haitsika daholo ny zavatra tokony ho ambara ao tsy misy mpitoro teny ka milaza zavatra hafa koatra amin'izay fikasana fanatanteran'Andriamanitra ny fikasana izay tsy misy milaza koa milaza zavatra mifanohitra amin'izany zany ihany no retsika saingy amin'ny endriny maro samihafa no ilazan'ny mpitory azy fa amin'ny ankapobeny dia nidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra Paoly apôstôly navita ny asany faly izy nijaly izy tena nijaly nanoratra ny apistily maro izy indrindra ny eo amin'ny Filipiana dia tany ampigadrana izy no laza ny afatra mifaly hoy izy mifaly ao amin'ny tompo izany hoe fifalitsika izany falitsika satria nahazo le soa lehibe voalaza teo tsy maintsy mifaly isika amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo atao amin'ny fiangonana fitoriana amin'ny filazany tsara raha tsy miala raha tsy faly isika inona koa moa no ianao aza sosotra mivindina ko ino no mahafaly ny olona amin'izany tsy isy fifaliana ny olona mijery anao hafaliana lalandava araka ny tenin'ny Paoly apôstôly mifaly ianareo dikan'izany ao amin'ny tompo izy dikan'izany tsy tadiavintsika intsony ny hafaliana hoe mba meo fifaliana Jesosy ny fanarahantsika ny Jesosy dia efa fifaliana ho antsika izany efa misitraka izany tsika tsy angatahantsika intsony ny fifaliana hoy tsika hoe iratsika amin'ny tongatrantsika da betsaka milaza izany faly aho izy moa le mpamorokely anankiray milaza hoe faly aho raha hoy izy tamiko hoe ariratsi mba zafa ngamba ny tenen'izay zany fifaliana ananatsika izany zay ihany no tokony iainatsika tsy fifaliana eo nefa ny fifaliana dia samytsika maha-olombelona atsika rehefa mifaly dia samy manana ny fomba hanehoany azy ao ny manao tsipisandy ao ny mitsinjatsinjaka rehefa manao fety moa tsika dia ny fifaliana dia matetika misy alim-pandizana hitodolo inona moa ny fitazotazonana akaiky dia akaiky kanefa fifaliana daholo ireny za tsy teny hoe inona ny ratsy inona ny tsara amin'ireny fantsika rehetra dia mahafantatra ny hoe aleo tokanao an'ity za fa mahafaly rery je mijerijery zay moa mba nanao azahako koa taloha dia ndeha akandria mba hiara-mandeha amin'ity blouse manitra be ty ozy ny fiteny tamin'izany fotoana izany nefa arakaraky ny fotoana afantaranao ny andraisanao ny tenin'Andriamanitra ka iainanao ny tenin'Andriamanitra dia mety miova
zay fijerinao zay miova zay fijery zay irakisika tahaka ampoly apôstôly io ateo dia mifaly nefa mandalo fijalinako tahaka ampoly apôstôly faly izy natany atranomaizina azy raisy no fifaliany zany fa tsika asa raha izany efa miteny hoe zay pastera dia tena fijaliana ihany hitanay ato ny pastera koa nge ka mitondra ny pastera fa tsy mivaky ny pastera za re olona mbola tsy niteny aminareo dia akonina mpiara-miasa na loholo izy za milaza aminareo fa tena mijaly ane miaraka aminareo tsy mbola nisy pastera miteny an'izany nefa mitondra akory ny pastera reny mitondra noho ny antony maro samihafa satria araka nyvoalaza ny misy groupe vitsivitsy ny laza njavy mitranga ho mpiangonana tsy ny eo amin'ny fiaraha-sampivavaka ihany fa nandre ny pastera mihitsy mahazo tsiny tsy manala ny pastera akory manadio ny pastera fa maro ny zavatra amin'ny maha olombelona koa io dia mety mitranga ny hoe tsy fifaliany tsy mahafaly ny manodidina zay mihaino ny fomba nambaran'ny pastera azy fa itsika kosa dia tokony haritra izany tsy ny fahoriana ao amin'ny fiangonana marina voalaza ny SVKi teo ny zavatra olana mety mampitranga eo amin'ny fiarahamonina ka mahatonga ny tsy fakazahoana-po tsy misy firaisampo sy tsy firaisan-tsaina ao amin'ny fiangonana mahatonga ny sasany mandreraka rony mandreraka rianina tena mandreraka mihitsy reny satria matoa misy zay dia tsy misy loatra ny firaisampo tsy misy koa ny firaisan-tsaina ka mahatonga disadisa ao amin'ny fiangonana mahatsara ny pastera sinodaly tamin'izy teto fiteniny matetika hoe ny andro tokony ny asany dia miatrika manala olana eo amin'ny fiangonana zany hoe amin'ny fotoana rehetra dia misy foana ny olana eo amin'ny fiangonana voalaza teo moa no hoe fiaverana iazy ny alaolana tsy ho tany sainy reny fa mifisiny ny olana eo amin'ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo zay no ambarako misy ny olana ho poly apôstôly mifaly ary radonina koa ny tena Andriamanitra dia tena Andriamanitra mihitsy manao zay ampifaly ny mino voalohany mampifaly ny mino amin'ny fahazahony amin'ny fidirana amin'ny fanjakany lanitra mahafaly zany za olona mpanota be ty mba nekeny eo ambaravarana fidirana fanjakany lanitra zao mba eo ngamba zao fa rehefa tonga izy mba mivavaka tsara mangataka mafy Jesosy mba raha tonga ianao mba hovay mivaravarana fa aoka le fety be ao mba tsy tenena ny tompo hoe tsy fantatra ianao enganeka tsy isy zany amiko enganeka tsy isy aminao zany tsy isy aminao zany hoe tsy fantatra ianao zange Jesosy zange mitory anao mitory ny fahatsaranao zavatra isy nasina dia nataoko daholo reny mba vita batisa nitory ny anaranao zany angeny nataon'ny le virjinina folo tao ny virjinina folo fanorenana nataon'i Jesosy tsy misy na iray aza fampianarana tsy misy hoe tokony ianao an'izao tokony ianao an'izao fa fanoarana nataony fa ny zavatra zay ny fanoarana dia ny fifaliany ny fiarahana ao amin'ny fiangonana ao daholo ohatra tsika izao zany mahafinaritra miresaka tsara le virjinina folo
miaraka amin'ny toerana, miaraka miandry. Ohatra tsika amin'ny fiangonana zany. Miandry ny fahatongavan'ny mpapakatra. Miandry tsika. Ao anatin'ny fiangonana, misy tena miandry amin'ny fony. Misy miandryandry. Mbola varim-bariana amin'ny zavatra hafa etsy aloha fa tsy mifantoka amin'ilay hoe inona ny soa natokana ho ahy. Natokana Andriamanitra ho ahy. Adino izay indraindray. Ka rehefa tonga tokoa ilay mpapakatra, tamin'izy 10 ireo, nisy 5 tsy tena tao. Ny 5 ihany ny tena tao. Ka hoe hoe engane sika tsika rehetrarehetra reto mba isika rehetra no vaovao tsy nidiny Jesosy varavalona rehefa tonga izy. Fa mampalahelo moa ahoana antsika moa aiza kosa moa tsy mampalahelo raha ohatra ka mitaraina mafy le vehivavy 5 na zay na fa virgine 5 tsy fantatra ianareo. Nefa niaraka teo ihany. Tsika rehetra miara-miandry an' Jesosy daholo ny fahatongavan'i Jesosy, tsika rehetra miandry. Fa engane mba tsy hisy ho tavela. Any ho any Jesosy dia miteny hoe rehefa tonga izy dia misy na ny olona 2 mirefandriana dia ny ray apakarina, ny ray tavela. Hoy izaho mantsy amin'ny vadika. Ohatra ny mahakamo be zany hoe ianao no hany moa za tavela. Nefa niara-mifaly nandritry ny fiainana manontolo 50 taona niaraka. Engane mba tsy hisy amintsika izany. Sika rehetrareto dia vonina hanao ny asan'ny tompo. Hiraka ny tompo, ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra izay niantso anareo. Samy ho any an-danitra daholo sika rehetra. Ifankahita tany amin'ny fanjakana lany tsika hoe kokoa arabaina tsoa fa tonga eto tsika. Ho amintsika rehetra ny fiadanana. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra tsara indrindra. Tsara ianao. Fiainanay dia afantaranay fa tsara ianao. Na ny fiainanay amin'ny maha-olombelona fotsiny aza dia fantatray fa tsara ianao. Inona moa tsy menao anay tompo eo amin'ny fiainanay. Fantatray tokoa fa ianao mitondra ny fiainanay. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy zavatra mahaory anay eo amin'ny fiainanay. Fa kosa apetraka aminao izany rehetra izany. Aza vela ho diso fanantenana izay. Na ny maromarona koa ataovy tsaronao, ataovy oka ho tsaronay mandraka riva isan'andro. Fa ny fidiranay ao amin'ny fisakafoanam-be. Sakafo fampakaram-bady. Ny ahatonga na hiditra ao dia tsy misy afa-tsy ny fijoroana hatramin'ny farany ny amin'ny finoana ianao. Ho ianao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Aok'izay tompo ao anisan'ny olona maharitra hatramin'ny farany amin'ny finoananao. Tsy finoana fotsiny fa amin'ny fanatanterahana ny hiraka nampanaovinao anay. Ary fantatray nefa fa tsy mahatanteraka izany raha tsy ianao ihany manampy anay. Aza vila irere mavita izahay fa ny herinao no angatahanay amin'ny lalan'ny fanao masina hitarika anay eo amin'izany lalana nasainao diavinay izany, diavinay mba hatanteraka ny afatra manao hoe mandana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Manao batisa azy ary mampianatra azy izay rehetra nandadiko anareo. Indraindray nge Jesosy ka izay zavatra mahafinaritra anay ihany nampianarina ny olona.
fa nididy rehetra napetraka ao aminay raindray adininay ny sasany ka ampianaro zay iaina nyreny didinao reny satria izany ihany no antoka fa manaradianao zay anao ndera anao ny laza anao ny voninahitra zay efa nao hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen.
ry havana mivelatra manoloana antsika eto ny latabatry ny tompo manambara ny fanatrehany sy ny fahasoavany izay avaoziny ary mampatsiaro antsika ny asa lehibe ny tanterahan'i Kristy lovantsika ary antoka hidirantsika ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Manao ny hira fa 7:5 isika ny andinin'ny voalohany dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety. Ny latabatra ry Jesu no atrehina izao, ny fanahina vokiso amin'ny fitiana. Aoka hiara-mitsangana ny fiangonana. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo, aoka izara zany fiadanana zany amin'ny eo akaikitsika isika teny aminy hoe fiadanana ho anareo na malikio ary ho aminao koa. Fiadanan'ny tompo aminareo. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety sy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalan'ny mpideran'ny anjely ny fiandriananao, itsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany mideriny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay amin'izy ireo ka amin'ny fanajana lehibe no iderahanay hoe Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alinjana madiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakinika hoy izy, raha iso hany ho ty ny tena tsy omena ho anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka. Rehefa nihinana izy dia hoy izy, misoa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako. Ny amin'ny fanakina vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kelika. Koa naoviana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana. Misaora ny ray izay nampahamelika antsika nananjara ny lovany ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka isika ry havana. Ry kristiana malala sady malala ny tompo, aoka isika atsiaro ny Jesosy Kristy izay noho ny fitiavan'Andriamanitra ray antsika dia natolony ary maty ny solontsika, nefa koa nitsangana ho fanamarinana antsika. Izany ny fanatim-pihavanana tsara indrindra natolotr'Andriamanitra antsika. Kaoka isika hiara-misaotra sy hivavaka.
misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famindraponao aminay mpanao tamahantra dia nomenao zanakao lahy toka, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitro, ndreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana, ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganana tamin'ny maty, ary ny fifonana mandrakizay ho anay koa miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny ray io, aidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no harinao, hanamasinanao ary hanomezana anay ny zavatra rehetra. Ho tsapanay tokoa ny fanatrehanao ka tsy izahay intsony no velona fa ianao no velona ao anatinay. Miaraka ny fiangonana re Jesu Kristy tompo, izay zay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka ny mampiraisinao aminao ohatry ny simpona mangoloboka. Ampianary fankahitary ny tiavanao anay izay, ary izay aramanina ny fiangonana masina ny fiononana sy ny fifaliranao. Dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloham-drindraka ao amin'izay. Amen. Zanak'Andriamanitra isika, satria efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra. Koa izany mahafahantsika mampiombona ny feontsika manao ilay vavaka nampianarin'ny Kristy manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho masinina ane ny lalanao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao an'iny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay nizana sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay melona taminay. Raha izay tonganay ao amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fa amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ako hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenany Jesosy Kristy tompontsika. Fa sika rehetra izao na dia maro sady samihafa azy, dia tena iray ihany, satria samy nandray tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana, izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika, hoy ny tompo avia fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Manao ny hira fa 290 isika dia andalo ny amintsika eny ny dekona izarany mofo sy ny kapoka. Rehefa tafaveriny ity ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy ny sotro amin'ny kapoka isika. 290.
zay efa nahazo ny mofo sy ny kapoaka dia afaka mipetraka. So
ako ahitsangana ny mpare fanasan'ny tompo. Ho Jesosy Kristy raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Hoy Jesosy Kristy ty tompo, sotronareo rehetra ity fa ty ny rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatserovana. Taontsika ny hira fa 980 sy 9. Jesosy Kristy tompontsika izay vao omby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanomenareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay dia ho aminareo eny ny fiadanana. Mahazo mipetraka isika. Ny kapoka dia arotsakitsika misy sakao izay anangonana ny kapoka rehefa mirava eto isika. Dia faly miara-batsika rehetra tonga amin'ny fotoana izay andraisam-pitenena ireo solotena samihafa tsika ka mangataka sahady ireto olona ireto zany hiakatra ety mba hirindra tsara ny fotoanantsika. Ny filohan'ny faritany Antsimondrefana, ny solotena ny sampana SVKi sy SLKi nasionaly, ny solotena ny sampana SVKi sy SLKi faritany agatana ireo tonga dia hiakatra ety zany azafady ary eny ny filohan'ny tafo moa efa eto anoloanareo dia fandiby mandray fitenenana izy ireo fa mialohan'izany dia ny mpitandrina no hanolotra amintsika ny birao vaovao ao amin'ny sampana SLKi faritany Antsimondrefana.
amin'ny lasiraisana tahaka izao moa zany dia misy ny fanavaozana ny birao an'ny faritany ka vita omaly ny fifidianana ireo birao ny SLKi vaovao indray zany angatahana mba hitsangana rehefa voatonona ny anaranareo na marimarina koa androso ety anoloana azafady tompoko la ny filoha zany a Andriamatoa Zo raha lantomanana avy ao Bordeaux ny filoham-panampy a Andriamatoa Augustin Andrianjafitsalama avy ao amin'ny tafo Montpellier ny mpitantsoratra dia Andriamatoa Edgar Andrianatoandro avy ao amin'ny tafo Toulouse ny mpitantsoratra mpanampy Andriamatoa Alain Razafindrambo avy amin'ny tafo Bordeaux ny mpitambola dia Andriamatoa Alain Razafindrabe avy amin'ny tafo Toulouse ny mpitambola dia Andriamatoa Fidy Randriamalala avy ao amin'ny tafo Montpellier ny mpanolotsaina Andriamatoa Rasanson Manandraibe avy amin'ny tafo La Réunion ary Andriamatoa Rakotonirainy VV avy amin'ny tafo Toulouse araka ny fandaminana ao amin'ny tafo amin'ny azafady amin'ny sampana SLKi iraisiny eto amin'ny faritany dia nisy ny fanavaozana ny birao fa ireo birao amperinasa teo aloha izay tsy tafiditra ao anatin'ny birao vaovao dia notendrena ho mpanolotsaina avy hatrany mba hisiany fitohizana eo amin'ny asa ka dia ny ankabeazan'izy ireo moa zany lany daholo ka dia faly izahay miarahaba anareo mandray tanana anareo fomba ihany misaotra ireo birao teo aloha ka dia manararaotra miarahaba ny birao teo aloha sy indrindraindrindra misaotra noho ny fandavatenanareo na avitanareo ny asa izao fiaonano zao ny tomombana noho ny asanareo ary dia mankasitraka anareo amin'izany zay mangataka tehaka avy amintsika rehetra ho fankasitrahana azy ireo ho anareo birao vaovao na dia teo aloha ihany ary ianareo no eto saingy niova fotsiny ny antsoina hoe portefeuille izao ny tenin'ny tompo tsy ianareo no nifidy afo zany nifidy anareo ary naniraka anareo mba handesy amoa ary aretan'ny vokatrareo mba omeny ray nareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona ambarako mbenombieny fa ny mpanompon'Andriamanitra dia olombavaka ary ny teny fampanana ny tenan'ny tompo izay apetrany eto dia izay nifidiko ianareo fa izao omeny ray anareo izay angatanareo amin'ny vavaka ary izay tsy angatanareo tsy omeny mazava tsara zany ka ny kam mivavaka tsy mahazo ninninona ny mazoto mivavaka omeny daholo izay angatahana amin'ny anarany ka dia mampaherinareo zay amin'izany fa ny tompo momba anareo mandrakariva eo amin'izay alehanareo mamelahanareo anao fitenenana manokana satria misy vahintsika tena avolavitra rasando moa ny afantarantsika azy monsieur rasando sao Manandraibe avy any La Réunion tonga manatrika zao lasy zao zava-dehibe zany avy any amin'ny 11 000 kilometra ka dia manararaotra mapita ny fiarabana ho an'ny tafo La Réunion amin'ny alalanao ary indrindra ho an'ny sampana SLKi any La Réunion ka dia ampitao zany ary ny firalahina sy ny fiombonana zay misy eto ny faritany engeny izany ho tafitana dia eo aza ny elanelatany misaotra fa sao dia lavabe ny teniko ka dia manantitra ny fiarabananareo birao vaovao ary dia hitehaka mafy zay ho fankasitrahana
izao dia ny pasteur Jules indray zany arakotinanary no ampisehotsika ny biraoan'ny SVK vaovao. miondrika miverina mijery ny atoriana ato a dia ohatrany tsy misy vaovao fa tranainy ihany moa tsy midrika akory zany fa hoe tsy misy ny barao vaovao efa fahazarantsika moa mifandimby manao ny asan'ny tompo amin'ny faritany ka ny zavatra teneniko eto dia misaorana ny tompontsika misaotra ny tompontsika satria tatera voafidy tsy nisy voafidy aloha tsy nisy olona aseho fa kosa fantatra fotsiny ny tafiny aviny fa mbola tsy fantatra ny anarany fa tononona fotsiny hoe iza no filoha ny SVK faritany Atsimandrefana ny filoha dia avy any la réunion mbola tsy fantatra hoe iza fa hoe tsika mitovy fotsiny ny sampana SVK any la réunion ny mpitatsoratra soa ihany fa mba misy eto toerana mpitatsoratra ramatoa Vero Rafelimanana avy eto Toulouse soa ihany eto Toulouse fa isoratiko izy ny mpitambola tonga izy miseho amintsika fa atsitsika toeratsika ny fahatongavana koa ny mpandolotsaina mpitambola dia avy any Montpellier mbola tsy fantatra hoe izy na iza hitoratsika izay ny mpanolotsaina mbola tsy fantatra koa na iza fa hisoratsika fa avy any Bordeaux koa hisoratsika amin'ny tompo amin'izany ny fisin'ny ny sampana SVK iraisana dia misy fa amin'ny fotoana manaraka rehefa voalohany ranona sy ranona mitazona ny toerany totoy izao rehefa tonga izy dia zay vao tena hitehafatsika fa tonga soamatsara hoentintsika amin'ny tompo ny fahatongavany ny ramatoa moa dia Vero moa dia efa fantatsika kanefa dia soratsy raisina tanandroa ianao amin'ny fanatanterahana mpiasa vaovao nikenao atao ity sarotra ny asa raha mbola tsy natao nefa dia matokytsika fa ato amin'ny tafo ato amin'ny tafo ato amin'ny faritany dia efa misy manana traikefa amin'izany ka anampy anao sady voalaza teo koa moa fa mbola ao amin'ny faritany ihany conseiller ny izy teo amin'ny birao taloha zany ko dia soratsika ny tompo ary ny zavatra rehetra vita androany ny fanekenareo dia fantatry ny tompo tsara ny fahafoizantenanareo matoa manaiky volontaire moa zany dia fantatry ny tompo ny faniriana amin'ny fanatanterahana ny asany eto amin'ny FATSAN ko dia sady isorana ianao isorana koa ny tompo isorana tsika rehetra birao vaovao amin'izao fotoana izao fa manantena tsika ny tompo amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra fantatsika fa lehibe dia lehibe tokoa ny asa ataotsika
fa tsy mandeha ho azy tsy mandeha ho azy fa kosa mila ezaka avy amintsika ka ny mila ezaka avy amintsika kanefa ny mafanahy masina no angatahntsika hiara-diantsika amin'izany mandritra amin'ny fotoana rehetra zay mbola naterahantsika ny anjara fanompoana ataontsika amin'ity tafo faritany FPMA FATSAN ity koa dia inona moa no lazaina e misaotra ny zavatra efa vita nefa misaotra koa ny tompo ny zavatra mbola ho ataontsika misaotra tompo ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika amin'ny anarany Braon faritany Atsimonandrefana izay tarihin'ny pasteur Charles Rakotondramanana no hijoroanay sy hiantra mankavy any antra hitsangana azafady izay trésoriera ny faritany Atsimonandrefana faly miara-panareo izahay mpianakavy ny finoana amin'ny anaran'ny tompo. Merci antra. Dia misaotra an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana isika ry havana noho ny fitahiny sy noho ny fahasoavany fa tanteraka somatsara izao lasy ny sampana vehivavy kristiana sy ny sampana lehilahy kristiana eto amin'ny faritany Atsimonandrefana izao. Misaotra ny SVKi sy ny SLKi eto Antafo Toulouse. Misaotra ny mpitandrina Lasy Andriamiandra izay mitarika izany tafo izany sy ny filohan'ny tafo sy lofo ratsaobelona nandray ampitiavana antsika amin'izao lasy izao. Tsy adinontsika ny misaotra ny Brao sy ny SVKi sy ny SLKi ny faritany Atsimonandrefana satria tena niara-ny asa tamin'izy ireo koa izy ireo nahafahana nahatotosa izao lasy izao. Dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia isaorantsika izy noho izany. Tsy nitandro asasarana ianareo ry havana fa nitoto na andro na masaka tsapanahy fa nataonareo tamin'ny fifaliana falifaly daholo izay hitanay rehetra tamin'ny tonga izay sy tamin'ny fitiavana izany asan'Andriamanitra izany koa izy ane amaly fitianareo. Dia misaotra anareo mpitandrina amin'ny rahalahy mpitandrina Julia Rakotonanahary efa tsy soviana amintsika isony fa mpitandrina mpandrindra ny tafo Clermont-Ferrand no sady mpitandrina piay ny sampana vehivavy kristiana eto amin'ny faritany Atsimonandrefana. Dia misaotra ihany koa ny mpitandrina Lasy Andriamiandra isika izay mpitandrina eto amin'ny tafo Toulouse no sady mpiandrina piay ihany koa ny sampana lehilahy kristiana eto amin'ny faritany Atsimonandrefana. Tsy nitandro asasarana ianareo fa rehefa miantso anareo izahay dia mamaly foana ianareo. Eo foana anareo mitaizanay, mitrotra anay ambavaka, manolo-tsaina dia mampianatra anay, mitondra ny ten'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izay ilana anareo, indrindra koa mandritra izao lasy izao. Dia ny tompo izay efa niantso anareo hanatanteraka ny asa tsara omba sy hampahery anareo hatrany ahafahanareo manatotosa izany asan'ny raha tompo anareo izany. Dia misaotra ny tompo isika ry havana, misaotra antsika tsakanavaka, nitrotro ambavaka, tonga maro manatrika izao fotoam-pivavahana izao, miarahaba sy misaotra manokana ny SVKi sy ny SLKi isika eto amin'ny faritany Atsimonandrefana nahatotosa izao lasy izao. Raha niantso ny tompo dia maro ianareo no namaly izany antso izany ka tonga maro nanatanteraka izao asan'Andriamanitra nanirahany antsika anaterahantsika ny planina n'izao dia ny anehoantsika ny mahalehilahy sy vehivavy antsika no ariana araka ny herin'Andriamanitra. Mino isika fa ny fanahy masina no hiasa mahery ao anatinareo tsirairay avy
ka izany teny no raisinareo teto izany anyeriavana dia hoery vaovao entinareo miasa sy manompo ny tompo any amin'ny tafo ny avianareo tsirairay avy ka ho lehilahy sy vehivavy manatanteraka ny fanorenana tokoa ane ianareo fa tsy andrava sanatria. Maro no voantso fa vitsy no voafidy, koa tsy adintsika ny miaraba, ny birao, ny SLKi. Faritany Atsimandrefana teo aloha izay nanatanteraka ny asa dia misaotra anareo tamin'ny fiara-miasa rehetra izay niarantsika teto amin'ny faritany Atsimandrefana, dia misaotra anareo ihany koa birao vaovao izay nanaiky sy namaly ny antso, fa rehefa miantso ny tompo dia omeny koa ny fahaizana manatanteraka, koa engany mba hosikina ny tompo ery avy any ambony ianareo, ka hiasa amin'ny fifaliana mba ho vita tsara ny asanareo, ho fahasoavana ho anareo sy ny ankohonanareo, fahasoavana zany fidiny tompo miara-miasa amin'izany, antsaratsara zany ry havana, asa dino mihitsy isan'andro misaoran'Andriamanitra, ka ho fitahiana ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ne anareo dia azoto sy hijoro vavolombelona amin'ny fandraisana anjara amin'ireo asa iombonana eto amin'ny faritany Atsimandrefana ary eo amin'ny sahany raha ny tompanareo amin'ny FPMA, eo amin'ny fiangonana misy anareo tsirairay avy naiza ny sahany raha ny tompanareo. Dia ny asa miandry antsika mory havana dia ny fiofanantsika tompon'andraikitra faritany Atsimandrefana izay atao amin'ny sabotsy 2 Desambra. Dia ny farany nefa tsy ny kely indrindra dia misaotra antsika mandrakariva mpianakavy ny finoana tsaka navaka manaiky ny mpiara-miasa amin'ny tompo entina ampandrosoana fanjak'Andriamanitra ty an-tany anatanteraka ny fikasany. Koa manantena antsika ary aharitra mandrakariva amin'ny fitrotroanam-bavaka sy manohana ireo asany raha ny tompantsika. Dia anisan'izany moa ny asa ambonany eto amin'ny FPMA efa haintsika loatra nefa mahasoa anareo ny teny averina hoy ny tompo, koa dia tsy misalasala izay mamerina amintsika ny amin'ny asa iombonana ny aza hoy ny FPMA, ny 80 isanjato ny tafa amin'ny FPMA dia tokony mba nanam-pitandrina matianina amin'ny taona 20 sy 20. Mila ezaka sy fanoloran-tena avy amintsika tsirairay havana izany fa tsy vita mora, kanefa mino isika fa matona kiny tompo amintsika izany dia fantany fa vitantsika fa izy ny manome antsika ny enti-manao, ny enti-manana ahafahana manatratra izany tanjona izany. Ho antsika tao amin'ny faritany Atsimandrefana moa dia efa haintsika fa ny aza ho ny tafo Clermont-Ferrand sy ny faritany Atsimandrefana mpitandrina matianina no imasoantsika zany atoato dia ho ampikarakarana ny vizany pasteurana lason amin'izao fotoana izao dia mino isika fa manana ny hevitra tsara iaverany atsika ny tompo dia misaotra atsika mitrotram-bavaka koa izany viza izany mba ho azo ny somatsara dia mba ho tonga indray pasteurana lason zany ho tonga somatsara natevin-darana atsika eo amin'ny sahany tompo eto amin'ny FPMA. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, misaotra atsika naharitra nahenatra amin'ny farany, misaotra tompoko. Amin'ny anaran'ny birao SVKi no andraisako fiteninana sy arabako anareo amin'izao lasy SVKi, SLKi FATSAN izao. Isaorana an'Andriamanitra fa dia tena hita tokoa fa manana vehivavy kristiana mavitrika ny FATSAN, araka ny loha hevitra ny fidinareo manao hoe ny toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy kristiana eo amin'ny fanatanterahana ny fanorenana ny Fiangonana dia manana anjara toerana lehibe isika amin'ny fampandrosoana ny Fiangonana amin'ny alalan'ny fanalorantena amin'ny asa fanompoana. Koa dia mampahery anareo mandrakariva amin'ny anaran'ny tompo ny birao SVKi iraisana. Tianay ihany koa ny manantitra ny fisaorana feno anareo rahavavy eto amin'ny fantsanina amin'ny fanohananareo ny asan'ny SVKi tamin'ny alalan'ny fandraisanareo anjara ny hetsika journée récréative.
ny tompo manakaram-pahasoavana ny e amaly fitianareo amafisiko ny teny nofiditsika manao hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina 4:4 dia maherezatrany ao amin'ny tompo ary ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra tompoko. Ry ava-malala amin'ny tompo, raharahabavy kristiana, rahalahy kristiana. Fifaliana lehibe ho an'ny tenanay ny mijoro eto misy olo-tena ny birao ny SLKi nasionaly. Voalohany miaraba noho ny zao fiaonana lehibe irahantsika izao. Faharoa miaraba noho ny nazahoany ny sampana SLKi eto toerana ny eto amin'ny FATSAN sy ny sampana vehivavy zay nahazo birao vaovao natsoan'Andriamanitra hanatanterana iray ny asany andimby izay ho rehefa nahefa be teo alohany. Ny teny faharoa dia ny fisaorana an'Andriamanitra satria mahagaga saripatarina ny fandaharany. Saripatarina satria natsoiny ny tenanay izay filohan'ny sampana lehilahy kristiana mba ho anisany koa ny mpikarakara ny sampana lehilahy kristiana eto amin'ny FATSAN. Ary izany fiantsoan'Andriamanitra izany dia nahatonga anay ho vavolombelona velona manatrika fa miasa manomboka miasa Andriamanitra indrindra eo amin'ny sampana lehilahy kristiana. Miasa Andriamanitra mamaly ny hetaheta mivohitra eo amin'ny kristiana lehilahy rehetra manerana ny FPMA dia ny hamantarany ny tena fotompisiny izany sampana lehilahy kristiana izany. Ianareo vehivavy dia nanana tombontsoa manokana fa angamba efa mba fantapatatrareo hatrany Madagasikara ny antom-pisianareo. Saingy na dia izany aza, na dia ianareo vehivavy kristiana aza dia nahazo fitsapana kely amin'Andriamanitra satria amin'ny alàna fitondram-panjakana dia somary nokapohany kely ka hoy izy hoe tsy ny asa soa araky ny fanaony izao tontolo izao irery no ny antsonanareo fa antsoinanareo hanana fandalinana manokana mba hafantaranareo no tena antso ny antsona Andriamanitra nareo. Izahay lehilahy kristiana kosa dia na dia ny antom-pisiany any Madagasikara aza dia kena fa tsy fantatray tsara akory ary indrindra moa ny antom-pisina ny SLKi eto anivon'ny FPMA dia tena manjavonjavona mihitsy. Koa rehefa anontaniana ny lehilahy kristiana hoe inona moa no antom-pisinao ary natao anatin'ny fampianarana farany teo amin'ny sehatra nasionaly izany no hoe inona moa no antony hidirako ho sampana lehilahy kristiana dia somary ny vanaka ny akabiazanay manao hoe mova tsy hibata latabatra, mova tsy hanao déménagement na mova tsy tokatokana mba hisotro le mafanafana. Koa miara-manaiky isika indrindraindrindra araky ny fampianarana izay azontsika mandritra ity weekend ity fa afa no hiantson'Andriamanitra isika koa dia antsoina isika hanontiny tena ary dia isaorana indrindra Andriamanitra. Ary izany natonga ny teny teonanao hoe anisan'ny teny faharoa nataoko dia ny fisaorana n'Andriamanitra fa manomboka miasa tokoa izy
ary dia novoany amin'ny lalan'ireo fampianarany mpitandrina omaly sy androany fa mia mazava tokoa ny lalakizorana ary ny antom-pisiantsika koa dia manentana atsika lehilahy kristiana iroso lalindalina kokoa amin'izany fiantson'andriamanitra sy izay fampianarana na mpitondrain'ny mpanompono izany mba hahatonga atsika ho mpanompo velona mendrika ny fiantsona andriamanitra atsika ary mba hoitoyany izany efa natompontsika teto amin'ny FATSAN izany dia entanina ny lehilahy kristiana rehetra manirana ny FPMA eto a Frantsa amin'ny alalanay birao nasionaly mba ampitombo izao fahasoavana noraisitsika tatoato izao ary hanabe voe izany koa anisan'ny fotoana izay hahazoantsika manompiseho mampitatra ny voa dia akoatra ny fiaonana ofisialy izay nataontsika eto anivon'ny faritany dia ingaina ny faritany rehetra mba iombana ary iomana sady dia n'izao hanatanteraka ny SVKi national izay araka ny fandaharam-potoana dia kasaina atao amin'ny taona fa 2024 hatreto dia mbola tsy fantatra ny toerana izay hanaovana azy fa efa somary tsiditsidiana ihany koa raha ianona ny fanorenana maro dia angamba anisan'ny safidin'ny maro koa ity toerana izay misy itsika ity kanefa dia mbola ifandaniana amin'ny eto an-toerana sy ny tompon'ny trano raha azo atao izany anisan'ny fanoren'ny hafa koa dia any amin'ny la grande motte anakaiky Montpellier ny amin'ny cyclady kanefa izany rehetra izany dia mbola irahana fandiniana fa ny fanenantana atao aminareo ary atao amin'ny ny sampana na kristiana rehetra maneran'ny Frantsa dia mba hiara miombona isika angataka amin'Andriamanitra ahitana izay toerana everiny fa mahasoa kokoa antsika rehetra izay teny fo izay ihany ry havana no ambaranay amin'ny alalan'ny SLKi national dia mamerina ny fanentanana antsika mba hazoto ampitombo misimisy kokoa ny zotom-po efa natomboka Andriamanitra aopontsika tsara avy ho azy rery ny voninahitra amen. Miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo mijoro eto ny tenako ny solotena ny birao teo aloha amin'ny SVKi FATSAN ny fisaorana moa dia efa vitan'ny ambaratonga samihafa teo aloha ka tsy ameriny izany intsony fa manararoatra fotsiny mba ampiseho anareo hoe izavy no filoam-perinasa ny SVKi miasa eto amin'ny faritantsika isatafo atombokontsika izany amin'ny SVKi ny Toulouse ny filoa dia ramatoa lalao andrenjatovo dia mamangataka anao hitsangana azafady ny avany a Montpellier dia ramatoa rajonary Julie ny avy Bordeaux dia ramatoa Francom Fanja ary ny any La Réunion dia ramatoa Mirantsoa Tovonjara ary Liva izay vadin'ny mpitandrina ary efa fantatsika moa fa ny tafo Clermont-Ferrand zany mbola tsy manana SVKi fa dia izay no angatahantsika mafy amin'ny tompo ary mangataka vavaka aminareo mba hijoroany izany sampany izany ao amin'ny tafo Clermont-Ferrand dia misaotra ihany koa ny mpitandrina amin'ny rahalahy eto izay nampianatra anay tokoa ary nanome anay zotom-po sy hery
amin'ny asa roa taona manaraka indray, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia faly miarabantsika rehetra tonga eto amin'ity fotoana ity. Ny voalohan-teniko dia fisaorana an'Andriamanitra satria tototra soa tsara izao Lasy ny arahan'ny SVKi sy ny SLKi izao. Manaraka izany tsy adiniko ihany koa ny saotra ny tafy Toulouse izay nandray an'ity Lasy ity. Tsy nisalasala nareo atsona na andro na alina na nitosany asa. Isaorako manokana eto koa ny vondrona asa serasera ny Toulouse zany izay niara-ny asa tamiko. Manaraka izany dia isaorako ny mpiara-miasa tamiko teo aloha zany tao amin'ny SLKi FATSAN ary arabaina ireo SLKi vaovao nandray ary nanaiky voatendry zany isolo toerananay eo amin'ny fitariana ny SLKi FATSAN. Ny zavatra angatahana aminareo zany birao vaovao dia nitohizany asa nataonay. Tsy milaza zay hoe be da be ny asa nataonay fa misy ny asa bitsaka zany efa natao ary zay ny ilana ny continuité. Dia toute façon moa eo ihany zay anara-maso anareo raha ohatra ka mety na tsy mety ny ataonareo na tohizanareo na tsy tohizanareo ny zavatra efa nataonay. Dia izay angamba no teneniko eto fa efa be da be ny voateny teo ka tsy hipasoka nefa malama za fa dia isaoran'Andriamanitra. Dia ho famarana izany rehetra zany dia fisaoran'Andriamanitra voalohany indrindra no natsana ity fotoana ity, ary mamelahy raha isaotra manokana ny sampana SVKi sy SLKi Toulouse izay tena nanao izay azo natao tamin'ny fanomanana izao Lasy izao, ary dia ny tompony mbola ampahiranareo satria fantatrareo fa efa hiavaondray ny birao ny sampana zao atoato ka dia hoe tsika mbavaka inona fa izy tompon'andraikitra mavitrika iroso amin'izany fa dia ho azy rery ny voninahitra. Vaovao fohy anankiroa monja no avy amin'ny tafy Toulouse tsindriana ho antsika. Amin'ny weekend manaraka zany dia misy ny isataonan'ny sampana Tily izay mankalaza ny fanokafana ny tao-panabeazana 13 sy 14 ny asabotsy zany dia misy ny atao hoe journée copain amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora ao amin'ny jardin japonais ka angatahantsika hisoratra anarana amin'izany anantona ny tompon'andraikitra amin'ny sampana. Ny ariva amin'io kosa dia mbola mitony lanonan'ny Tily amin'ny alalan'ny tarika vonjy izay ho avy hanao concert ao amin'ny vieux temple. Marihana fa voafetra ny toerana ka misy fisoratana anarana ho alefa amintsika avy amin'ny diakony vala sy ny sampana ahafahantsika misoratra anarana amin'izany ka mangataka antsika hanao izany dian'izao. Ary tsy misy vidim-pidirana fa valopy no zaraina amintsika nomezantsika ny fotsika ho fanohanana ny asan'ny sampana. Ny alahady kosa dia fanompoam-pivavahana tarin'ny sampana Tily miompana amin'ny lohateny hoe aoka afana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Dia izy vokatra karakarain'izy ireo aorian'izany fotoana izany ka misy mpanerom-pa zany izay tokony ho fandrehantsika alohan'ny 12 Oktobra amin'ny alalan'ny roa samihafa koa ka dia manentana antsika andray anjara amin'izany. Tsy ho lazaiko eto ny andinidininy fa amin'izay tsika miezaka kely mijery an'ilay site internet sy ny mailaka ho alefa amintsika ka dia tonga ava maro tompoko amin'izany.
dia ny farany dia ny fifidianana diakona fantatsika fa mifarana an'io amin'ny 12 alina ny fisoratananarana amin'ny firotsahana amin'ny izay olanina amin'ny diakona amin'ny 2 taona manaraka koa dia azo adino miantso no mpitandrina mikasika izany. Dia ny fanadiovana ny toerana dia tsika rehetra no anao izany rehefa tapitra zao fotoana izao ka dia mbola mirary ho anareo izay avy lavitra na akaikikaiky ho totosoa any atokantrano hiverina somatsara ny amin'ny tanàna izay ny avianareo ary mbola misaotra anareo tamin'ny fahatongavanareo fa raha tsy teto ianareo dia nangasiasy any ny tafy Toulouse fa dia misaotra fa mampiseho fitiavana tokoa ny fahatongavanareo ka dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra tompoko. Fanamafisam-baovao sy fanampim-baovao. Ngamba ampiomanina dia n'izao izay tokony hiteny ny amin'ny fiaraha-misakafo rehefa avy eo raha ohatra misy fandaminana dia mba hiakatra ety anazava izany. Fanampim-baovao dia fanamafisana ny fifidianana dekona. Ho an'ny Toulouse rery ity kanefa ny etiko sika dia mba ampirisio le Toulouse mba anosika olona hiditra ao anatin'ny ekipan'ny dekona izay anampin'ny mpitandrina. Asa razonareo tsaina moa zany fa raha ohatra tsy ampy le mpanampin'ny mpitandrina dia le mpitandrina ny sahirana voalohany ka dia mba miantso manao antsoavo amintsika rehetrarehetra ny mpitandrina hoe avy ara-miasa ary raha ohatra nareo tsy resy lahatra na raha ohatra nareo tsy matsiaro nandray antso jereo kosa manodidina eo zay nandray zay veritsika fa mety ho afaka anao zany dia amporisio raha azo atao aza dia tereo. Dia misaotra indrindra amin'izay androany amin'ny 12 alina ny farafisoratananarana dia iny aritory ahatra amin'ny 12 alina nio iandry ny coup de fil avy aminareo. Misaotra tompoko. Ny fanampim-baovao dia izao mila averina ny porte badge satria mbola ho ampiasaina ary tsy antsika izy ity ka dia angatahany sika amerina izany ary mila averina koa le karta kely ny dirantsika tao amin'ny chambre satria efa tsy mahazo makoatsontsika rehefa avy eo ka dia mba averina zany azadino mamerina an'izay dia araka ny lazaiko teo tsy fantatro izay mety ho fanampim-baovao mikasika ny sakafo rehefa avy eo angatahana lalao mba hiakatra ety anazava foy amin'izay. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo toy izao fandaminantsika rehefa avao ohatran'ny natao maly any zany misy pointage eo amin'ny fidirana i Edgar no manao an'izany ho antsika izay efa eto dia amin'ny alalan'ny code barre antsika iny ihany ho an'ireo izay tonga hisakafo androany dia efa nizaraina antsika eny tsirairay dia araka ny omaly afaka maka entrée iray mifidy plat iray ary afaka maka dessert anankiroa. Izay ny momba ny fisakafoanana rehefa avy eo dia misaotra indrindra toa. Manomny fotoana isika tonga amin'ny fotoana ny fanatitra zao sika riavana rakitra indray maneny tatazana manao ny hira fa 570 isika ho an'izay tsy niomana nitondra lela vola dia azo atao ny mandoa amin'ny alalan'ny carte bancaire ay tsisy ay azafady diso azany fa dia azo atao ny mandoa amin'ny alalan'ny lela vola na ny chèque dia ataontsika ny hira 570 tsarovy riavana fa zay manome amin'ny fifaliana no akasitrahany tompo. Fiangonana
mafy tokoa azafady indrindra raha misy fahorena edona mina raisore ho fitahina zay omeny tompona familana pirzalina zay aleny anao iza emame no mpamirina itony erena miadiny ady tsara ho maresy anao tontosa izay anjara eo ampelantanana Jesu tompolo mijery tsy mahita ny anao koatiny mahisy very zay rehetra vitanao miara-mitsanga misika Ritoponi arenao fanatitratsitrao adolotray anao iza maray sokatay Petra isika mangataka ny tompony anjara mivavaka fangatahana mba hiakatra ity tokoa azafady mbola hiaraka ivavaka isika tompoko misaotra anao izay tompo raha mbola notarihinao sy novimbinao ka tonga soa teto amin'ity toerana ny lasianay ity dia misaotra noho ny fitahinao anay mandrakariva ary misaotra ihany koa noho ny teninao izay nampianarina anay sy notoriana taminay azahoanay mijoro ho vavolombelona ho vehivavy sy lehilahy kristiana manana ny hery sy ny fahendrena rehetra ahafahanay mampijoro ny fiangonanao masina ankehitriny izay dia mahatsiaro ireo namanay sy tapakay izay tsy mba afaka niaraka taminay teto ianao tompo malalo no mahafantatra ny antony tsy nahafahan'izy ireo tsirairay koa dia ny angatahanay dia ny amanginao azy ireny tsirairay avy any amin'ny misy azy avy ary koa ny mba ampahirezanao azy amin'ny izay rehetra tokony ho ataony dia mametraka ihany koa ny asa rehetra izay miandry ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonanao velona indrindra tompo malalo ny sampana vehivavy sy ny sampana lehilahy izay vao avy nahazo ny fiofanana
ampianary mandrakarivo zahay mba hijoro vavolombelonao amin'ny fiainanay. Dia mahatsiaro ihany koa izay ny tanindrazanay sy ity tany mandray anay ity, ary indrindra tompo malalo izao tontolo izao nametrahanao anay. Ampianaro izahay tompo mba ahanaja ny tontolo iainanay, satria avy aminao izany, ary tokony ho tanterahanay mandrakariva ny fikolokoloana izany. Ary indrindra koa ny angatahanay dia ny fandripahalemana avy aminao amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'izao fotoana iainanay izao. Jesosy io dia tsisy afa-tsy ny fampaherezanao sy ny fitondranao anay no azahoanay mbola miaina eto amin'ity tany nametrahanao anay ity. Dia apetraka aminao ihany koa ny asan'ny fiangonanao rehetra naiza misy azy ireny. Dia mbola isaoranay ianao, nanomezanao anay ny tafo Toulouse, ny sampana velona rehetra ao aminy, izay nandray anay ampitiavana tokoa. Avy aminao izany fitiavana izany, koa dia tokony zary izany koa izahay amin'ny tafo izay niavianay rehetra. Dia izany rehetra izany tompo malalo dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Dia anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Dia mamarana izao fotoana izao sika riavana eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira mialoha ny afatra sy ny tsodrandro. Tsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa maiziny ianareo fahiny fefa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo. Dia raisy mitsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika, ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Amatoke,
manakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho manrak'izay amen. Mandiana ny fiadanana ka manomponotompo. Androany fa 5 volana Oktobra 2024 amin'ny 12 ora 7:30 minitra dia ambara fa mifarana ny Lasy ny faritany atsimo andrefana izay nitanterahany SLKi sy ny SVKi. Dia ho an'Andriamanitra reriny.